Nankatoavy ny filan-kevitry minisitra omaly ny fandefasana ireo mpitsabo miaramila miisa 20 sy ireo mpitsabo mpanampy sivily sy miaramila malagasy miisa 30 any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo izay miatrika ady amin'ny vondrona mitapiadina M23 toanany ronda amin'izao fotoana. Raha jerena tahaka izany ny fahasalamam-bahoaka any ivelany, manao ahoana kosa ny fijerena sy ny fiheverana ny fahasalamam-bahoaka izay mbola tsy zarizary eto Madagasikara? Ny mpitsabo sy mpitsabo mpanampy mivoaka eto an-toerana izay tsy hifina fa maro dia maro, saingy tsy raisy ny fanjakana ho mpitsabo ara-panjakana ny ankamaroany, antony mahavitsy ny mpitsabo mpiasa-panjakana manerana ny nosy. Ny tsy fahampian'ny mpitsabo efa hatramin'izay izy io. Ary fantatritsika fa zany resaka hoe fahafahana mpitsabo tena sy ny fitsaboatena zany dia anisan'ny zo fototra zany ho an'ny olombelona. Ka ao anatin'izay zany ny fanjakana dia tokony hametraka ezaka be dia be mihitsy hoe ahoana ny tokony atao mba hahafahana mamaly an'izay hoe zo fototra ho an'ny vahoaka ny fahafahana mpitsabo tena. Dia eto Madagasikara nefany na ataoko hoe mbola ampitombona avo roa eny ary anisan'ny mpitsabo eto Madagasikara dia mbola tsy ampy. Satria na ny hôpitaly na ny CSB dia saika tsy ampy mpitsabo daholo manerana amin'ny Madagasikara ary naiza naiza io na any amin'ny hôpitaly na any amin'ny CSB dia efa ny bénévole nefa ataoko hoe manampy tosika sisa fa raha ny tena isan'ny mpitsabo mpiasa-panjakana vitsy dia vitsy. Dia ny fiantraikan'izay mazava ho azy tsy ho ampy ny fikarakarana ny fitsaboana na ny ataoko hoe ny fiahiana amin'ny fahasalamam-bahoaka zany eto Madagasikara. Indrindra moa fa ny ataoko hoe na ny lafiny ara-panafody koa tsy misy, ny olona hikarakara le marary tsy misy dia mazava ho azy fa rehefa tonga indray ny valan'aretina ohatran'ireny Covid sy ny conjonctivite zao farany teo dia hita be ilay tsy fahampiana. Ankilany, ampidina ambany anatin'ny fotoana fon'ny fahasalamam-bahoaka eto amintsika ny fiatoan'ny tetikasan'ny USAID, indrindra ho ana firenena mahantra toan'i Madagasikara. Ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka izay tsy hivina fa isan'ny misitraka fanampiana be indrindra avy amin'ny tetikasan'ny USAID, ka homary araka izany ireo tetikasa momba ny fahasalamana no voatera-janona raha ny fanasafana trany. Tena olana dia izao fantatritsika tsara fa ny fanampiana ara-tsakafo indrindra ataon'ny mpamana ny programme alimentaire mondial any amin'ny tapany atsimo Madagasikara dia amina tapitrisa $, foana fanampiana tonga mahakasika an'izay. Dia ny tiako ny zavatra iny dia tsy fantatra hoe hitombo avo roa eny sa ho avo telo eny indray zany nikereo atsy amin'ny tapany atsimo satria tsy hisy intsony izay fanampiana avy amin'ny vahoaka Amerikanina izay. Dia ny vaksiny manao ahoana vaksiny azo maimaimpona io hivadika ho vidiana ohatrany ao amin'ny Institut Pasteur daholo hoe izy rehetrarehetra ve zany dia mety hanao ahoana. Dia reny zany ho foana daholo ary reny mitambatra miampy any tsy fahampian'ny mpitsabo dia tena hidina ambany dia ambany ty resaka fahasalamam-bahoaka ty zany atao anatin'ny ataoko hoe fotoana fohy. Dia ao aorianan'izay rehefa tsisy fepetra raisina dia mazava ho azy fa hijanona amin'izay hoe tsy hisy intsony izay resaka fiahiana fahasalamam-bahoaka izay fa dia samy mitsabo ny tenany eny angamba sisa ny olona rehetra dia tsy fantatra hoe hanao ahoana izay zavatra izay. Hatreto tsy mbola mipetraka amin'ny toerana araka ny tokony ho izy ny mpitsabo eto Madagasikara. Ny mpitsabo iray eto Madagasikara izay mbola misahana olombelona mahery ny iray alina amin'izao fotoana, raha toka tokony hisahana olona manodidina ny 250.